Araka ny narantsika tamin'ny fanadidina teo dia nilaza Andriamatoa Rivo Randrianarsoa fa misy ifandraisany amin'ny teny nataony Marc Ravalomanana nandritra ny lanonana teny amin'ny Carlton Anosy ny famerana azy tsy hiteny dia ary tsy ahivona inona ary ny zavatra nitranga ny alakamisy teo teny amin'ny Carlton Anosy ary ny aloha izay. Nanamarika ny fiverenan'ny Marc Ravalomanana teo amin'ny sehatra politika ny fandraisan'ny fitenenany teny amin'ny Carlton Anosy ny alakamisy 7 aprily lasa teo. Anisan'ny nambara nandritra fotoana io ny fanamby apetraky ny tim amin'ny fifidianana be ny tanàna. Sokatra androany sa omaly ny inty fametrahana an'ireo candidature zay hovidiny. Tsisy voniny zay fa ataotsika mangala hevitra le amin'ny Carlton ho avy eny ka ino koa ho avy eny ava itinika. Ay meka mbola tsy milamina ny préfet mbola tsy fataka misy amin'ny any. Andraikitsy ny fitondram-panjakana zany ary vitatsika ndray zany mety misy tioe zany zay sa ary mananteny tsika zay le lazaiko hoe oka tsy teniteny foana fa fahatsona reo zay tamy efa teny zay ola discipliné be mihitsy isy fifidianana ay vony nefa dia hiantoka ny fifidianana fa raha misy zany tsy miankina aminay zany tsy miankina amintsika zany mbola tsy tapitra sara tariko mbola tiako zany tsy zany ary za mpanao politika za pitarika amin'ilay tontoko reto tsisy an'izany mpanao politika tsy samy miafika amin'ny mpanao gazety zany hoe aminareo tao fa zao fotsiny a misy zany nidinika zay atao amin'ireo lay fampifanam-pirenena karakarainy efefika eny dia nilaza mazava mihitsy hoe raha ohatra ka eo amin'ny mapitarika ny atoko politika timao mba rariny sitsintsisa raha ohatra ka mba afaka miresaka tsy hoe raha ohatra fa tsy maintsy miresaka amin'ny mpanao gazety raha tsy ahivina Marc Ravalomanana izay tonga teto Madagasikara ny volana oktobra 2024 fahatongavana izay voalaza fa antsokosoko ary tsy nampafantarina ny mpitondra. Ora vitsy tao aorian'ny nahatongavany ary ny fionany tamin'ny mpanao gazety dia nosamboriny mpitandro filaminana ny tenany ary notazonina tamina trano manokana tany Antsiranana. Nikatona ary tsy afaka niserasera tamin'ny olona ny tenany ary tsy tazany Marc Ravalomanana raha tsy ny 7 Desambra 2024 nisy nidinika voalohany teo amin'ny filoham-panjakana 5 teny amin'ny CCI Vato. Ny faran'ny taona 2024 ihany dia niverina tao amin'ny trano fonenan'ny teny Faravohitra i Marc Ravalomanana. Ny volana janoary ary febroary dia noferana trano ny fifaneraseran'ny Marc Ravalomanana ary tsy nisy ny famoahany hevitra politika. Ny vatsy kelikely anefa izany nandray masivovahiny samihafa i Marc Ravalomanana teny amin'ny trano fonenan'ny teny Faravohitra. Afaka ihany koa nivory niaraka tamin'ireo mpiara-dia taminy. Nidina teny amin'ny Magrobeoririka ny 20 Martsa 2024 i Marc Ravalomanana ary nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fifaran'ny etika famoriam-bahoaka Magrobeoririka. Ny alakamisy no nisy ny fanambarany Marc Ravalomanana farany ary izao noferana ny tsy andray fitenenana tany Ambositra sy Antsirabe izao. Inona marina ny tena sata amin'ny fean'ny Marc Ravalomanana? Nisy tokoa ve ny fifanarahana miafina teo amin'ny Marc Ravalomanana sy filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina na ahafahany nody teto Madagasikara ary na ahafahany niverina ny trano fonenany?